Amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta no iarabako anareo rehetra, na aiza no misy anareo am'izay manaraka ary miainako izao fandarana azo antoka fanavotana ao amin'ny Kristy Jesosy izay endraketako ipitandrina sy lofonirina ramboarosanina. Ny fahasavan'Andriamanitra ny ho amintsika rehetra ady mba ho tanteraka amintsika ny fikasany. Satria hatramin'izao Jesosy dia mbola mifola ho antsika mitondra andrany ka mitosaka amintsika ny fahasoavany. Ary satria moa ny tenin'Andriamanitra no toriana sy ambara, dia tsara tsika mivavaka mba azon'Andriamanitra mamesaina fahendrena pahalalana ary metraka ny teny mivavako ary anokatra amin'ny fampanasa ny saitsika koa rehefa ny forany ny sofintsika ka dia hivavaka tsika. Misaotra anao zahay Andriamanitra fa ny fahasoavanao sy ny famindramponao dia tanteraka izao fotoana izao. Ka manantena ary matoky fa Jesosy efa nyteny hoe na inona tonononareo amin'ny fivavahana amin'ny anarako dia ataoko izany, fankalazany iray amin'ny zanaka, na inona tonononareo fivavahana amin'ny anarako dia ataoko izany. Koa dia amin'ny anaran'i Jesosy nangatahako amezanao saina, fahendrena, fahalalana ary ametraka tena mivavaka tokoa ary hitondra ny hafatra any amin'ny olona rehetra izay liana mandre miaino izao fandarana izao. Ka dia ho anao ny dera, ho anao ny saotra, anao ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Ry havana, ry raha lasana vavy izay miaino ahy ankehitriny aiza misy anareo, dia tsara no ampatarantsika fa ny fanambaran'i Jesosy eo amin'ny Mateo 5. Zava-dehibe raha mikasika ny amin'ny lalàna. Zao ny fanambarany Mateo 5, andininy 7 ka hatramin'ny 7. Ovaky itsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zany manao hoe: azo ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho ka handrava fa anatanteraka. Jesosy zany dia tsy tonga handrava ny lalàna mihitsy fa hankatona hanatanteraka ny lalàna. Fa lazaiko aminareo marona tokoa, mandrapafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy hofoana akory amin'ny lalàna na litera iray na tendrotsoritra iray aza mandrapatanteraka izy rehetra. Lalàna io zany dia tsisy foana mihitsy na tendrotsoritra iray na litera iray. Ary zay nahatonga azy nilaza amin'ny 7. Ary amin'izany nazovy no mamany anankiray amin'ireo didy madinika ireo. Zero tsara zany fanambarana lehibe mihitsy ty lazainy Jesosy ty. Aloha averiko ny 9. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandrapafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy foana akory ny amin'ny lalàna litera na tendrotsoritra iray aza mandrapatanteraka izy rehetra. Do ny 9. Ary amin'izany nazovy no mama ny anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia teo hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa nazoviky no mankatoa sy mampianatra ireo izy na teo hoe lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Zany hoe raha daniny zany miteny Jesosy zany tsy azo foanana mihitsy ny lalàna. Didy 10 moa zany tiako resahana eto. Misy lalàna hafa koa hoe lalàn'ny fanamasinana, mbola hojerentsika eo zany fa etsika zany teo dia ny didy 10. Ary ao nampanafona fa tsy azo foanana ny didy 10. Jesosy ny teny zany dia zao voalaza amin'ny Apokalipsy 5 dia ny 5. Ovaky itsika ny Apokalipsy 5 manao hoe minaran'i Jesosy: rehefa avako zany dia nivohana fa dia nahita aho fa indreo nivohana ny tempoliny dia ny tabernakely ny vavolombelona tany an-danitra. Dia misy marika kely hoe vavolombelona, ny dikany dia hoe didy 10. Tabernakely ny didy 10 zany mbola any an-danitra zany ny didy 10, tsy mbola niova. Ary zavatra zay dia tokony fantatry olona tsiray aby hoe tena zava-dehibe tokoa. Jesosy taty ambonin'ny tany dia nankatoa
ary nitandrina ny sabata resaka sabata zany hojereko etoa dia araky voalaza ao amin'ny teny Andriamanitra satria lioka nahitanan'izany lioka toko faefatra ary ny andininy 9 mitandrina izy satria nahoana moko lazaintsika hoe nina ny antony mahatonga azy matandrina satria misora tena milaza mihitsy hoe nifoanan' Jesosy ny sabata raha miteny an'izany izy de to milaza hoe nifoanan' Jesosy ny didy folo satria tsasosarana mihitsy reo didy reo amin'ny baiboly misy fifandraisany hatrany amin'ny didy voalohany ka hatrany amin'ny fahafolo misy fifandraisany ka raha foanany anankiray de manafonany rehetra satria hoe raha diso amiray aloha de meloko amizy rehetra ary zay ny natonga ny teny Andriamanitra satria move Jesosy mba nitandrina ny sabata de zao ary maky atsika ny teny Andriamanitra ny lioka toko faefatra any andininy faha 12 amin'naratsy Jesosy manao hoe de tonga tao Nazareta zay nahabe azy izy ary araky ny fanaony de niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny araky ny fanaony Jesosy de miditra ao amin'ny sinagoga izy zany hoe tsy tapaka mihitsy zany Jesosy isa-sabata makao amin'ny sinagoga tsy tapaka mihitsy ary nahoana moa raha ohatra ka tsy mankatony sabata izy de lasa ataotsika hoe mpiatsara velatsy satria zao ny voalaza ao Mateo toko 12 Mateo toko 12 ary andininy 9 raha ohatra tsy mankatoa izy de tsy metsy satria teny Andriamanitra de milaza mihitsy hoe Mateo 12 andininy 9 fa tompon'ny sabata ny zanak'olona iza moa le zanak'olona tompon'ny sabata io Jesosy Kristy io zanak'olona io ary raha izy tompony no tsy mitandrina tsy mankatoa de lasa mpiatsara velatsy izy zany izy indray manafoana ny teniny raha teo tsy tonga ho andravana lana ny mpaminany fa antanteraka zay ny tenila zay ko nazovina zovy no mamany anakira amindreo ka mampianatra zany izy natao hoe kely indrindra ny fanjakany lanitra ary nazovy kosa mankatoa ka mampianatra zany amin'ny olona de izy natao hoe lehibe indrindra ny fanjakany lanitra tsy azo foanana ary diso ny fanambaran'ny olona fa mankatoa ny lalàna rehetra izy nefa ny sabata lazay fa tsy izy tsony nefa ny sabata ao anatin'le la didy folo azay zany a mahatonga ny teny Andriamanitra amin'ny Jakoba toko 2 satria ny teny Andriamanitra dia mifameno Jakoba toko 2 ny andininy 8 ka hatramin'ny 10 misy fanambaranao zay fanahoana mihitsy zao tokony ankatoa did'Andriamanitra ny olona saingy tsy vita ny ezaky n'olombelona hojerentsika hoe tsy vita ny ezaky olombelona ho iaho zao mbolaza ary amin'ny anaran'i Jesosy tompo amin'ny anaran'i Jesosy Jakoba toko 2 andininy 8 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe kanefa raha mankatoa lay didy ambony indrindra ianareo araky zereo tsara fa misy ny atao hoe didy ambony indrindra indrindra araky azafady kanefa raha mankatoa lay didy ambony indrindra ianareo araky ny soratra masina hoe tiavana manao tahaky ny tenanao dia manao tsara sy anareo fa raha mizaha tavan'olona kosa ianareo de manota ka ilohany lalàna ho mpanota tsara zany fa le teny Andriamanitra hoe tiavana manao tahaky ny tenanao araky ny teny eto voalaza eto andininy 10 fa na iza na iza mitandra ny lalàna rehetra nefa diso amiray loha
de meloko am'zay rehetra tsy ro tsara zany fa fankatoavana ny lalàna tsy maintsy ekena raha mandika lalàntsika de atao hoe mpanota satria ny atao hoe fahotana de fandikana lalàna tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra ka hoy ny tena amy andindraiky amby folo fa ilaina nanao hoe aza mijangajanga no nanao hoe koa aza maon'olona ary ny andiny manaraka mivony fa raha takiny tsy mijangajanga ianao kanefa maon'olona ihany dia mpandika ny lalàna ianao tsara zany fa tsy azo foanana mihitsy lalàna na de anankiray aza raha diso am'ray loha de tony diso am'izay rehetrarehetra ary tsy azo atao mihitsy zany ny mandika azy ary zay tsy vitan'ny olombelo am'tandran'izy io fa hoy Andriamanitra amin'ny Ezekela 4:30 Ezekela 4:30 any andininy 4:20 sy ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao nataoko ao anatinareo ary esoroko amin'ny nofonareo vobato ka omeko fo nofo ianareo ny ampanantena zany Andriamanitra mame fo vaovao sy saina vaovao fanahy vaovao saina vaovao ny tendra zaina eo zavatra tsy sain'ny olona manova amin'ny fony sy ny fisainany de Andriamanitra nampanantenany zany de ao izy andiny 7:20 ary efa tanteraky zany ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araky lalako sy tandra votsipiko ka anaraka azy de ro tsara fa tsy vitan'ny olona mitandra n'le lalàn'Andriamanitra kanefa de ampitoeran'Andriamanitra ho am'le olona ny fanahany mba aiza mitandra ny didy sy ankato azy zay ny zavatra miseho zany zao koa mivolazo am'le Levitikosy 7:10 ary ny andininy 30 Levitikosy 10 ny andininy 30 zao mivolazo aminaran'i Jesosy tandremo saremotako ary ajao ny fitoerako masina zao no Iabe asain'Andriamanitra tandremana le sabata fa nahoana moa misy antony izy io marina aloha fa Jesosy mihitsy Andriamanitra mihitsy na i Jesosy tandra ny andro sabata tamy voalohany rehefa vita onana misy antony nefa ny antony asainy tandremantsika ny sabata tsy hoe tandremana fotsiny eo fahatsarovana ny famoronana fa zao mivolaza ny amin'ny Exodosy 1:30 ary Exodosy 1:30 ary ny andininy 13 zao mivolaza Exodosy 1:30 ny andininy 13 minaran'i Jesosy minao hoe dia milaza amin'ny zank'Israely sy anao hoe ny sabatako ny tandremo fa famantarana ho amiko sy ho aminareo hatramin'ny taranako faramandimby zany mba ho fantatrareo za no Iabe zay manamasina anareo tandremona hatramin'ny taranaka faramandimby fagnatoavana ny sabata ina ny antony famantarana amiko sy ho aminareo za no Iabe zay manamasina asinareo famantarana io zany fanehoana ny finoana fa Andriamanitra ny manamasina antsika raha manaiky ny ankato ny sabata itsika matetiky manty hoe manamasina aza ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana ekeny rehetra zany fa izy ho teniny n'Andriamanitra fahamarinana io Jesosy ny tenin'Andriamanitra fahamarinana manamasina antsika no ny fankatoavana ny sabata zany ko sy ny tenin'Andriamanitra betsaka ny tsy malala zay hoe manamasina aza ny fahamarinana tenao famarina de le very le tenin'Andriamanitra ty fotsiny Jesosy no atao hoe ny tenin'Andriamanitra Jesosy le tenin'Andriamanitra no manamasina antsika zay ny mahatonga ny teny hoe tandremo ny sabatako fa famantara amiko sy ho aminareo fa zaho ny Iabe zay manamasinareo le Andriamanitra ny manamasina rehefa manaiky ny ankato le tenintsika zay mahatonga ny hoe tenin'Andriamanitra
dia entiny hoe mana anamasinana masina sy mana ny tendrimanitra anamasinana antsika betaka ny tsy malala an'izay satria mandray ny mitenin'andriamanitra io foana ny olona hoe ny lalàna ny tenin'andriamanitra de masina sy marina ary manamasina antsika ary Jesosy Kristy io tenin'andriamanitra manamasina antsika io sorona foana andriamanitra am'izany fanambaran'izany satria raha vao tsy matoky an'izay tsika dia ataon'andriamanitra ahoana no anatanteraka izany ho antsika raha vakitsika nyray ny Levitikosy toko fahaenina amby roapolo andininy faharoa de misy fanambarany toy zao Exodosy toko fahaenina amby roapolo azafady Levitikosy toko fahaenina amby roapolo fa tsy Exodosy Levitikosy toko fahaenina amby roapolo andininy faharoa ho ny tenin'andriamanitra mianaran'i Jesosy tandremo ny sabatako ary hajao ny fitoerako masina zany ave eto de misy fanambarana lehibe mihitsy tandremo ny sabatako matetika ny olona miteny hoe any Israely io tsy any Israely io fa any avy Andriamanitra ny sabata ary zay ny mahatonga ny teny hoe tompon'ny sabata ny zanak'olona Jesosy ny tompon'ny sabata tsy any Israely io na ny jiosy io ny an'ireo olona zay mitandrana sabata taloha de misy miteny ny olona hoe satria ny toko vaovahana adventista no mitandrina ny sabata tariky ny ankatony sabata ary ankehitriny de maro ny olona mankatony mitandrina ny sabata be dehibe ny toko vaovahana mitandrina ny sabata ankehitriny fa tam'izany fotoan'izany de nisy niteny na eno an'izany mihitsy hoe io pasteur any adventiste io ny sabata de gaga be hoe any adventiste ahoana fa Jesosy ny teny hoe fa tompon'ny sabata ny zanak'olona Jesosy ny tompon'ny sabatako no lazainareo fa ny adventiste tompon'ny sabata ary Andriamanitra nanorona ny hoe tany amin'ny voalohany ary asain'ny tandramana io de hono izy izy famantara ho amiko so aminareo fo zany ave zay manamasina anareo ka diso raha lazaina fa any Israely io na ny adventiste na ny andro olona mpitandra sabata io tsia ary misy moa miteny amiko hoe tsy izy tsony zany pasteur taloha zany doza taminy hoe toy ny miteny amiko anao hoe tsy izy tsony ny didy folo satria raha diso amin'ny ray loha de mieliko am'izy rehetra ny teny apôstôly Jakoba toko faharoa rehefa diso amin'ny ray loha de misy indray miteny hoe tamin'ny andro alahady ange nitsangany Jesosy tamin'ny maty de manapirofo zany fa nafindra an'Andriamanitra tamin'ny andro alahady ny fivavahana diso de diso zany tompoko miala tsy indrindra raha manambara hoe diso de diso satria tsy zay akory ny tena antony natonga Jesosy nitsangana tamin'ny maty azavaiko de azavaiko Andriamanitra manomboka ny asany tamin'ny andro voalohany Andriamanitra manomboka ny asany hoe misy mazava andro voalohany fetombohan'ny asa ka natonga Jesosy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro satria anomboka ny asany izy ny andro voalohany amin'ny herinandro tsy maintsy nitsanganany amin'ny maty hanomboka ny asany izy hanoho ny asany fa tsy hoe akory hoe afindrandro alahady indray ny andro fivavahana ary mbola porofoky aminareo ihany ko zay ny natonga amin'ny fanamasina ny latsaka tamin'ny andro alahady andro pentecoste alahady andro pentecoste satria ny andro voalohany amin'ny herinandro ny fitombohan'ny asa de tsy maintsy nilatsaka amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ny fanamasina hanohy ny asa mba tanteraka ny fitsarana mba tanteraka ny sabata amin'ny fiainan'ny olona fa tsy hoe akory hoe hanafindra andro alahady indray satria io no nitsanganany tamaty diso zay fa nitsangana tamaty izy amin'ny andro voalohany hanohy ny asany tahakany tamin'ny voalohany tamin'ny herinandro tao anatiny mainy de le fahazavana zao tolo zao nitsangana tamaty amin'ny andro voalohany hitondra fahazavana eo am'izao tolo zao zay le izy fa tsy hoe akory hoe io nitsanganana ka de hosoloana hoy Jesosy hoe zany fahazavana zao tolo zao
ka izy fahazavana zao toy zao nitsangana tamaty amin'ny voalohany hitondra fahazavana amin'ny andro voalohany manomboka ny andro voalohany hitondra amin'ny fahazavana tahaka ny tamin'ny andro voalohany raha feno aizany zao tontolo zao de nitondra mazava Andriamanitra misy mazava de nitsangana tamaty koa le tompony fahazavana zao toy zao hitondra fahazavana amin'ny andro voalohany iny anomboka misy mazava anomboka ny asany amin'ny andro voalohany nanomboka ny asany hitondra fahazavana eo am'izao tontolo zao ary zay natonga ny andro pentecoste koa araka lazaiko taminaratareo tsy tongatonga ho azy ny andro pentecoste hoe andro alahady ma 10 io fa ny andro alahady pentecoste fitomboan'ny asan'Andriamanitra fitomboan'ny asan'Andriamanitra ny andro voalohany zay ny tokony ho fantatritsika zay ary efa mandemoka ny asany izy de mitsahatra izy amin'ny andro fahafito de mitoy foana isan-kerinandro 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 zany fanambarany zany dia anjarantsika ny mangataka amin'Andriamanitra Andriamanitra azavao aho ampafantaro aho mba marina be zany sa tsy marina fa tsy avy de anameloka na anaratsy fa zany ny fanazavana salam'zany zao nisy olona anankiray resaka taminy hoe ny anaran'Andriamanitra tsy Jehova fa Yahvé zany ao amy baiboly tsy misy zany to zay za tsy aniry anao fa mivavahanao ary mangatamin'Andriamanitra dia ho fantatrao fa Yahvé ny tena izy adareo tsara fa ny baiboly fa edisiona fahina ataon'ny papiely baiboly de manazava ao amy baiboly pejy voalohany fa hoe ny anaran'Andriamanitra tsy Yahvé fa tsy Jehova fa Yahvé ary betsaka zany manambaran'zany dictionnaire amy baiboly amy ty frantsay keo manambaran'zany de mivavaka le rahalahy mpitandrina Andriamanitra ampifantaro amarina fa pastera amy tempo hoe Yahvé ny anarao fa tsy Jehova zany rehefa namoaka tory tamin'ny olona izy ary mivavaka de hiteny izy hoe Jehova Yahvé mivoatonony gaga izy oky fa ahoana koa zany de mbola amerina fandrona izy de mbola Yahvé ihany voatonony vatony de nitoizany le izy nataony hoe Yahvé tonga toerana anankirandray izy fotoana mana hafa taty arina tonga tao tranon'olona de mbola ohatr'izay ihany ko ivavaka izy de Jehova ko tonony mivavany nagagany aho fa Yahvé tonony mivavany de niamotra kely izy de namerina de mbola Yahvé voatonony mivavany de nitoizany nanomboka teo ty tapa-kevitra ny ampitandrina fa tsy nanonona Jehova tsony fa Yahvé ary efa mahita teny atao amy baiboly izy hoe Jehova de Yahvé ny tononony ary voalaza araky ny fanambarana amin'ny momban'ny fanazavana eran'zao tolo zao de firenena lehibe anakiroa no manao hoe Jehova ary fantelony zany baibolitsika malagasy zay no voalaza eran'zao tolo zao firenena lehibe fa nrehetra de manao Yahvé na éternel zay zany ny fanambarana ka dia fasaho'Andriamanitra eo amitsika anjarantsika mangataka amin'Andriamanitra hoe marina zany na tsy mitombona be sa tsy mitombona fasahoan'Andriamanitra eo amitsika rehetra de mba ho tanteraka amitsika ny fikasan'Andriamanitra ny sitrapony ho an'Andriamanitra ny dera saotra ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy amen ivavaka tsika saotra anao zahay Andriamanitra fomba fahasoavanao dia tonga ny fotoana nanazavana ny amy tena anaranao Yahvé de saotra fa nanazavana zany na mifantarina zany de misaotranao koa fa nazavaina koa ny amin'ny hoe ny sabata nazavaina tsara fa tsy mbola miova ny sabata fa andro fahafito hatrany ary famantarana aminay sy aminao zany fa ianao manamasina anay de ankalazainao mena voninahitra ary de ny fiadananao tanteraka aminay tsiray zany sabata zany voalaza ao amy didy folo ka mbola tsy miova maleo mandrakizay adonao ndera anao sy voninahitra satria araky mbolazanao koa fa any amy tany vaovao sy lanitra vaovao isaky ny voaloambony sisa sabata de ho avy novorehetra ekokony atrehnao araky mbolaza ao amin'ny Isaia toko fahaenina amby enimpolo any andininy 3 fa ho avy novorehetra ekokony atrehnao eo any amy tany lanitra vaovao sy tany vaovao ka ekokony atreo isaky ny voaloambolana zany hoe isaky ny volana voalohany ny volana biba sy ny andro sabata de anao nidera saotra ny voninahitra Andriamanitra minaran'i Jesosy tompo saotra Andriamanitra amen alleluia
de manao velo mahafinaritra ndray tompoko ady anjarinareo mba mijeran'zay ny Isaia eny ambienipolo andiny telo amroapolo fa any am roa amroapolo sy telo amroapolo fa any amy tany vavosandro avao de mbola hoavy nofo rehetra ekokony atreny habe isaky ny voaloambolona zany hoe volana voalohany amin'ny taona volana biba io ary isa-tsabata mbola mitohy fa disona zay nyle hoe foana io ka tsy izy tsony fa Jesosy ny sabata fa Jesosy ny tompony sabata an'Andriamanitra ny voninahitra mandrakizay ny famindrampony amen.